misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahaly-miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Sokafo ny fomampananay andray izany ary voaleo zava-tsoa ao anatinay mba ahafahanay matoky anao bebe kokoa hatrany sy manaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mangovotra ary mandositra i Satana. Raha amin'ny herin'ny tenantsika dia tsy azontsika atao ny mandany fitakiana midedadeda ataony nofontsika efa lavo. Amin'ny alalany mantsy no hakan'ny Satana fanahintsika. Fantatry Kristy fa anatona ny olona tsirairay avy Satana, manararoatra ny fahalemena izay nolovany sy amandrika amin'ny alalan'ny hevitra diso izay asosony izay rehetra izay tsy mametraka ny fitokisany amin'Andriamanitra. Koa raha nandeha tamin'ny lalana izay tsy maintsy hodiavintsika ny tompo dia nanomana ny lalana azahoantsika mandresy. Tsy sitrapony ny ametrahana antsika eo amin'ny toerana tsy azahoantsika tombon-dahana eo amin'ny ady amin'ny Satana. Tsy tiany atahotra ary tsy tiany ho kivy isika amin'ny fanafiana ataon'ilay menarana. Matokio izy, izao efa naresy izao tontolo izao. Matetika rehefa tsy mahomby eo amin'ny fampirisihana tsy hatoky Satana no mahavoa eo amin'ny fitarihana antsika eboebo. Raha azo ataony mametraka antsika tsy amin'ny antony eo amin'ny lalan'ny fakapanahy dia fantany fa azy ny fandresena. Hiaro izay rehetra mandeha eo amin'ny lalan'ny fankatoavan'Andriamanitra fa manao sahasaha mandeha eo amin'ny tanin'ny Satana kosa ny miala amin'izany. Azo antoka fa ho lava isika. Ny baiko antsika ny mpamonjy manao hoe miambena sy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ny fandiniana lalina sy ny fivavahana ny tokony hiaro antsika tsy hirotoroto eo amin'ny lalana voarara mampidi-doza ka amin'izany dia ho voavonjy ho afaka amin'ny faharesena maro isika. Tsy afaka mamonjy ny tenantsika ho afaka amin'ny herin'ilay mpakafanahy isika. Efa naharesy ny taranak'olombelona izy ary rehefa miezaka nijoro amin'ny herin'ny tenantsika isika dia anjary hazan'ny hafetseny fa ny anaran'i Jehovah dia tilikambo mafy ny marina miezaka ho aminy ka voavonjy. Mangovotra sy mandositra Satana ny atrehan'ny fanahy malemy indrindra izay mahita fialofana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny irina dia hialoka eo amin'ny Kristy mandrakarivanay isika ary andeha ao anatin'ny fanetrenetena lalina mba ahafahantsika mandray ny fandresena izay efa omeny Kristy antsika. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrisan-danitro, misaotra anao izay ny amin'izany fitiavanao izany, ampianaro izay hay andeha ao ambany fanetretena amin'ny fanarahana anao ary ampianaro ihany koa mba azo fandresena, hitoky amin'ny fandresena izay efa omenao anay. Mangataka aminao mba hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy ka handrotsaka ny fanahinao masina ao aminay tsirairay avy anaynao. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.